our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Come, thy will be done in our hearts. We hunger for your word, and we desire to walk in it. Miarabantsika tsiraray avy indray tompoko tratra nyity fotoana ity ankehitriny dia ivavakantsika alohan'ny torina ny ten'Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy ao ny antsoina indray androany amin'ity androany ity ka io zany teninao zany amin'izao feony maraina izao apetraka ampelantananao tompo anao niterasy Lazary voninahitra masina mankasitraka indrindranao tompo. Halleluja, amen. Ankehitriny dia maka ny ten'Andriamanitra isika ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy eo amin'ny fampakaram-bady. Ary efa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, ravehivavy, moa mifaninana akory zaso ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy fihin'ny vato enina nahalany indrona intenin'ny vato avy nipetraka teo amin'ny fanadiovana araka ny faneon'i Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny dia nofenony hatramin'ny molona. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay niaviany, fa ny mpanompo izay nanovy ny rano ny nalala dia niantso ny mpapakatra izy. Ka nanao taminy hoe araka amin'ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Ny lohatenin'ny ten'Andriamanitra eto dia mitondra ny lohateny manao hoe maneke ho fenony. Maneke ho fenony. Eto sika dia mahita ny ty tantara ity izay tena tantara nahafinaritra tokoa satria ity ny voaloham-pamantarana izay nataon'i Jesosy teo amin'ny androm-piainany. Indray andro rehefa nisy fampakaram-bady mariazy io sika teo amin'ny toeran'io dia ny zavatra nahafinaritra dia zao mba voasa tamin'ny toeran'io koa Jesosy sy Maria reniny. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nandeha le mariazy hitantsika tsara fa tsy maintsy misy sakafo amin'izany, misy ranom-boaloboka sotroina amin'izany. Rehefa teo ampovoambony teo nefa dia ny zavatra nitranga dia zao lany tampoka ny ranom-boaloboka ary tena fahambaraka ho an'izy mivady kely raha ohatra ka ao anatin'izany mariazy zany no misy fahalaniana tampoka ny ranom-boaloboka. Tamin'ny fotoan'io dia nitaraina tamin'ny Maria angamba aloha ireo mpivady ireo hoe inona ny atao. Dia i Maria mihitsy no nanomboka ny teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe inona ny atao fa lany ny ranom-boaloboka. Tamin'izay moa Jesosy tena niteny mihitsy moa mifaninana akory zaso ianao ozy izy. Ny tena dikan'io teny io dia hoe ahoana moa ny hidirantsika moa ve mahakasika antsika izany olana izany. Fa hoy Jesosy tamin'izay fotoan'izay, niteny Jesosy tamin'ny fotoan'io manao hoe satria teo ivelan'ny trano teo nisy siny vato. Siny vato enina mahalany rano intelin'ny vato ao izy ny soratra masina. Tonga dia nandray andraikitra Jesosy satria voasa tao. Naseho mihitsy mandriamanitra azy. Dia zao ny baiko nataon'i Jesosy manao hoe fenoy rano ireo siny ireo mantsy an'ireo mpandahatra amin'ny fanasana. Fenoy rano siny ireo ozy izy. Ary rehefa fenonareo rano ireo siny ireo aza atao tapatapany. Fa fenoy rano hatramin'ny molony mihitsy. Dia tonga dia nankatoa ireo mpandahatra amin'ny fanasana. Ary rehefa feno rano ozy izy ireo siny vato eninareo dia zao tonga dia tovozy dia ento eo amin'ny mpandahatra amin'ny fanasana. Gagagaga ihany ireo mpandahatra amin'ny fanasana. Rano ve no entiny eo anatrehan'ny olona? Tsy fantatry reto mpandahatra amin'ny fanasana reto
fa lay mpamorona io miteny io, lay Andriamanitra lehibe io miteny io, lay Andriamanitra mahay mamadika ny rano ho divay io miteny io. De efa tonga de nankatoy izy ireo, ary nino izy ireo? Natsaka rano, no fenona rano tao anatin'ilay sy ny vato enina. Hatramin'izay de rano natao tao, fa rehefa nasainy tovozina eo ampanovozana azy izy na nizara teny amin'ny fanasana, nivadika ranom-boloboka mamy, nivadika avy divay tsara, izany divay zany. Ry avako malala zay tonga eto androany, maneke anao ho fenona, tsy inona le sy ny vato enina. Hatramin'izay ngamba de rano foana no natao tao anatin'io sy ny vato enina io, rano matsatso, fanasana tongotra, fanasana tanana, zay no mba handraikiny. Fa tamin'ity ndray mitoraka ty nitodika tamin'ireo sy ny vato eninareo Jesosy, ary ireo sy ny vato eninareo de zaso ianao io. Angamba mety matsatso ny fiainantsika, mety hitahaka ny olom-ponitsika, tsy afaka nampiasain'i Jesosy tsika. Hatramin'izay de tahaka ny fanasana tanana sy tongotra fotsiny nahazatra tamin'ity sy ny vato enina ity. Fa rehefa nanaiky ireo sy ny vato eninareo no fenona hatramin'olona, de afaka niova ho divay lay rano tao anatiny. Ianao zany raha manaiky ho fenona ny fanamasina, manaiky ho fenona finoana, manaiky ho fenona an' Jesosy Kristy, de iova io fiainanao io, ary tena iova tsara io. Hatramin'izay de mety matsatsotsatso ny fiainanao, hatramin'izay de fanasana tongotra sy fanasana tahaka ny tsinitsinina ny fiainanao, fa nanomboka teo sy ny vato mahagaga, satria nanaiky no fenona teo amin'ny olona. Raha manaiky ho fenona ny fanamasina hatramin'ny eo amin'ny molotra ao ianao, tsy fanamasina tapatapany, tsy fanompona tapatapany fotsiny, tsy fandresen-dahatra tapatapany fotsiny, ka hoe ianao indray no mifidy hoe hatreto ihany aloha no azoko hanomponan' Jesosy, fa tena fenona ohatran'olona. Oka ianao ho feno fanamasina teo amolotra ao, satria amolotra miambakambaka ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:20 no iteny sy amin'ny fiteny baiko no itenenako amin'ity firenena ity. Ka rehefa manaiky ho fenona n'io fanamasina io ianao miaraka amin'ilay pirofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra eo amolotra ao, de iova io fiainanao io. Zay olona mahita anao na ny olona manandrana anao, satria rehefa nizaraina ilay divay de gaga de olo ny olona. Ty fanasana ro androany ty ozy izy tena hafa mihitsy, fa araka ny fanaon'ny olona ozy izy de zao ny divay tsara aloha no alefa melo, zay vao ny ratsiratsy kokoa. Amin'ny olombelona zany ry havana, fa amin'ny Jesosy aleo ny ratsiratsy kokoa aloha, zay vao ny tsara. Io fiainanao ratsiratsy kely io, io fiainako ratsiratsy kely io, io fiainako matsatsotsatso kely io, rehefa manaiky ho fenona hatramin'olotra, manaiky ho fenona hatramin'olotra ao ianao, de zao iova io fiainanao io, ivoaka eo aminao lay afahatsarana, ary zay olona mahita anao de hideranao hoe tena hafa mihitsy ny fiainan'ity olona ity. Fa inona ny antony tena natonga ny fiainanao nihatsara ohatr'izao? Nandray ihany Jesosy, nanaiky no fenona ny fanamasina. Ka io vahaolana io raha lasiana bavy, vahaolana io fandraisana ny fanamasina io. Hatramin'izay ny olona tsy eritreretin'ny olona fa zany fanamasina zany de rehefa tsaratsara fiarahamonina, rehefa malala tanana, rehefa tsy miteny mafy, rehefa tsy miady mivady, de fa ho fanamasina. Ny fanamasina dia efa nirotsaka tamin'ny andro Pentekoste ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 4 nge vakio fa nirotsaka ny fanamasina, samy feno fanamasina izy rehetra, ary niara-ny teny tamin'ny teny tsy fantatra izy rehetra. Zay ny tena fanamasina zay. Ka ianao rehefa tena feno an'io fanamasina io, feno fifaliana ianao, feno fitiavana ianao, fiadanana, faharimpo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, tena ao daholo zany areny zany rehefa feno ny fanamasina ianao. Rehefa manaiky ho fenona hatramin'olotra ao ianao, de tsy ianao no midera tena, fa ny olona no mideranao, ny olona no maniry ianao, arak'le oabolana, arak'le tsodrany malagasy hoe irin'olona ianao fa tsy maniry olona, ary ianao ny ambony fa tsy ambany, lohany ianao fa tsy rambony.
rehefa manaiky fenona hatramolotra ao dia ny fanahy masina izany. Ry afaka malala zay tonga eto androany, tia atsika Jesosy, tianao Jesosy, koa manentana anao, manasa anao, tena vaolana ho anao i Jesosy io, mba asao Jesosy eo amin'ny fiainanao. Aza mandeha rery, aza miseho mahavita tena rery, fa asao i Jesosy mba hiaraka aminao dia izy mandray andraikitra raha sindra sanatrika misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Zay ny tenin'Andriamanitra zay nitorina teto ary hisaotra ny tompontsika noho izany teniny izany. Halleluja. Misaotra anao indrindra zay Jesosy eo. Taio amin'ny tana maherinao zay ankehitriny. Taio ny olona zay mandre zao tenin'Andriamanitra izao. Mba tena anaiky Jesosy ho fenona ny fanamasina. Eny fanade ao an-tranony ary izy androany, ianao anendro ny fony mba hangetahetany zany hery zany, ahafahany manana fiadanana sy fahasoavana eo amin'ny fiainana. Dera sy laza ambony indrindra tompo dia anao rery ihany. Halleluja.